Maro tamin'ireo ray aman-dreny no nangataka tany anivon'ny toeram-piasany isanisan'ny tany tsy asa tamin'ity androandroany ity mba ho fanotronana amin'ireo zanany nanatanteraka ny fanadinam-panjakana androany. Samy nanomana sakafo maivana ary izy ireo, sakafo izay entina ialana amin'ny fivezivezena amin'izao andro ny fanadinana izao toy izao indray ny akon'izay. Olona mitsitokotoko maromaro no hita eto amin'ny tokotany Seuge Nanisana, iray amin'ireo fomba-panadinana atao anatin'ny fiarapaidizim-pampianaran'ny Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Manondro amin'ny 12 ora tolakandro ny famataranandro. Voatsela ny mivoaka ny efitrano fianarana izay nitrehany izy ireo ny taranjan'ny fanadinana CEPE natokana amin'ny tapakandro maraina ireo mpiadana. Ireo ray aman-dreny maro no efa niantrana tetỳ ivelany mandry azy ireo miaraka amin'ny arina misy ny sakafo atoandro. Raha ny hita tetỳ dia maro tokoa ray aman-dreny no nomana sakafo manokana mba hankahirezana sy hanehoana ny fanohanan'izy ireo ny zanany. Lavitavitra ihany zay ny mbatomaro ny mba miara-misakafo mba tsy reraka izy raha ohatra ka mandeha mba eo mba milamindamina eo zay. Sakafo nikarakarana ho azy zao dia trondro ny atao saosy ny paosony nasiana tsaramaso mba atao ekinina amin'ny ao amboniny fa izy mahay zava-be fa dia manome courage ny ankizy ihany ny atao. Raha ny hita tetỳ tokoa dia sakafo feno ho an'ireo mpiadana no nomaniny ray aman-dreny ho azy ireo. Ankoatra ny sakafo dia nojeren'ireo ray aman-dreny manokana ihany koa ny fampiakanjoana azy ireo akanjo mafana mba tsy hanelingelina azy ireo amin'ny fiatrehana ny fanadinana amin'izao vanim-potoana somary mangatsiaka izao.